Kino mitondrantsika makany misehatra ny finoana Tontosa omaly ny fanompoam-pivavahana tamin'ny fomba ofisialy nentina hanankalazana sy ny sorana an'Andriamanitra noho ny 570 taona ny Ekar Md François etsy Andravoangy. Araka izany, efatra amin'ny volana Oktobra izy ireo no nikononkonona izao fankalazana izao. Ny famotoana tetsy amin'ny Ekar Md François Andravoangy omaly dropiny maro be nananatrika ny fanompoam-pivavahana fiderana an'Andriamanitra noho ny fankalazana ny jobily 570 taona ny fiangonana. Maro etsika entina namarina izany fankalazana izany araka ny fanazavan'ny tompony ndraikitra avy amin'ny komity mpikarakara. Mbola misy eo ny ezaka hafa hotanterahanay ohatra amin'izany dia ny fiarahanay rehetrarehetra mitsangatsangana ary ihany koa ny fanomezana mari-pankasitrahana ho an'ireo rehetra niasa naharitra teto amin'ny fiangonana nandritra ny 570 taona miakatra izay omena azy ireo amin'ny famaranana amin'ity fankalazana 570 taona ity. Efa natomboka tamin'ny volana Oktobra tamin'ny Tontosa ny fankalazana izao jobily fankalazana ny 570 taonan'ny Ekar Md François izao. Ary isany nanamarika izany ny pèlerinage ny sankrametany fanambadiana na rahana fanambadiana miara-mizotra.